fety fiarahabanany vasia nasionaly. Mazava ho azy zany zahay vasia ny Madagasikara dia misy olo-tegna eto ny 22 région. Dia zahay moa raha mahita efa misy 5 taona ny nitsangana ny fikambanana. Nanomboka amin'ny vasian'ny Androy dia niafara hatramin'ny nasionaly. Zahay zany vehivavy no zahay tonga saina. Ino nahatonga anareo, manontany angamba anareo, ino nahatonga anareo nanangana fikambanana ty? Nahatonga anay nanangana ty dia tsotra. Nalahelo zahay fa any aminay any Androy any. Zaza 15 ans, 16 ans, 13 ans, ampanambadiana lehilahy manan-karena, manangomby 70 ans. Dia donc zany nalahelo zahay hoe tsy mety ty fa le zaza mbola 13 ans, 14 ans ve mbola tsy vonona araka fanambadiana dia ampanambadiana an'izay. Farany zahay tonga saina dia atao zalahintsika hitsangana hanentana le vehivavy mba hihetsiketsiky tsika vehivavy fandray tanana ifameno amin'ny problème zay misy. Dia mazava ho azy zany zahay zao dia manerana ny 22 région isaoranay ny vasia rehetrarehetra, Diego, Diana, Betsiboka, Boeny, Tileara, Androy, Anosy, zay tonga eto ny solotegna avy any no ty fety ty zany dia mifanotonety zahay. Ny tanjonay mazava ho azy hanampy zahay zay firenena mijoro eo amin'ny mahavevy anay, vehivavy anay, reny zahay ny atomboha ny fahazavana. Zay nahatonga anay vasia, ny dikany hoe vasia inona tsy abréviation io fa vasia zany kintana fitarikandro any Androy. Zay mazava ho azy zahay vehivavy fanazava nitondra voka anatin'ny 6 volana ary mbola miteza anatin'ny 2 taona tsy matory andro manalina fa mikarakara ny zanakinay. Ka izay nahatonga anay hoe mentsika vasia ty zany hoe dikan'izany kintana fanazava ny Madagasikara. Dia mazava ho azy zany zahay mieritreritra anatin'ny tanjonay zany hanao fambolekazo eran'ny région. Zany hoe mifanao dina zahay manome daty hoe manomboka 20 ohatra hoe mars na avril zay avy miorana dia mifagneky zahay hoe zao ny ataontsika samy mamboly. Dia any zany tanjonay Madagasikara ho tonga nosy maintso. Malahelo zay satria Madagasikara taloha nosy maintso nefa izao izy nosy mena ny tany. Dindrandrindra aminay any Androy dia tsy misy orana, mena, hainandro, sioka lava dia tsy misy vokatra azy. Ka izahay zany nareo manam-pahefana itodihanay loha hanampy anareo zahay amin'izay. Dindrandrindra zany tena hataonay amin'ity taona ty opération carte d'identité nationale satria hitanay zany zahay vehivavy maronisa 60% zahay vehivavy nefa jerenay ny mpifidy marefo le mpifidy eto a Madagasikara ary hitanay tsapanay fa miharefo marefo noho zahay maronisa zay tsy mandray participation amin'ny fifidianana. Ka zavatra roa nanampianay anareo fanjakana, ray copie nahaterahana, ray carte d'identité nationale zay maro zahay vehivavy nanao toro zahay amin'ny région fa maro tsy manana carte d'identité sy tsy manana copie fa matahotra fanjakana. Ka ny opération tanay zahay midina dia mandeha any dia entinay le vehivavy dia entinay mera dia io tsy manana carte d'identité dia izay no vinavinanay.